Toy indray ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 1 oktobra amin'ny 9 maraina hatramin'ny alahady 2 oktobra 13 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny fampitandremana any amin'ny ranomasina na izany na tsy izany aza dia tanina foana ny rehetra mba ho mailo rehefa mivoaka eny amorontsiraka eny. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana manomboka eo amin'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Andrahoana vitsy ho avy Atsinanana na Atsimo-Atsinanana ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny tanjona Bobaomby. Dimy mpanonja nanonja-be ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 1,4 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro, anorana malefaka amin'ny fiandohan'ny fe-potoana. Ho avy Atsinanana na Atsimo-Atsinanana ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Iovaova ny rivotra amin'ny faran'ny fe-potoana Kaosivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatrany. Dimy mpanonja nanonja-be ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 1,4 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Andrahoana vitsy ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hahatratra 17 kilometatra isan'ora izany rehefa manakaiky ny Taolagnaro. Anonja-be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra sasany. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Andrahoana mitsitokotoko ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Hiaina miandalan'izany makany amin'ny faran'ny fe-potoana ka manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja-be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Angabo. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na Atsimo-Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa izany amin'ny faran'ny fe-potoana ka manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Dimy mpanonja nanonja-be ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Andrahoana mitsitokotoko ho avy atsimo andrefana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Iovaova makany amin'ny faran'ny fe-potoana ka eo amin'ny 9 kilometatra isan'ora. Dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 1 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Andrahoana mitsitokotoko fa mety hanorana tandrifin-drahona rankotroka indrindra ny alina. Ho avy andrefana somary avaratra andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja eo amin'ny atsasametatra. Ny amarana anazy eo Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Andrahoana mitsitokotoko fa hanorana tandrifin-drahona rankotroka indrindra ny alina. Ho avy Atsinanana somary Atsimo-Atsinanana ny rivotra manakaiky ny tanjona Bobaomby ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa izany any ankafa ka eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonona dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja 4,4 hatramin'ny 1 metatra.